Ny androany moa zany a dia fionam-be fanao ny dioranoasa isaky ny volana febroary volana mars eo nanomboka tamin'ny taona 3 dia manao fionam-be foana ny dioranoasa. De amin'ity fionam-be atao androany ity dia mbola ampisehoany dioranoasa indray fa dioranoasa ihany koa dia mivoy ny atao hoe bonne gouvernance, zany hoe karazana entité démocratique. De misy fifidianana zany ho karakaraina androany, fifidianana ny mpandrindra nasionaly ho toto-tsaina androany de mandray anjara amin'izany daholo ireo solotena ny mpikambana ao anatin'ny dioranoasa zay amin'izao fotoana izao efa mahery ny 300 moa zany isan'ny mpikambana ao anatin'ny dioranoasa. De ho toto-tsaina androany zay de ho fantatray androany zany izy indray nitondra ny fikambanana mandritry ny 3 taona ho avy. Zay ny teny anankiray voalohany tiana homariana. Manaraka an'izay dia ny ho toto-tsain'ny dioranoasa amin'ny tsy amin'ny 3 taona ho avy fa ao anatin'ny 15 taona ho avy dia ny fanatrarana an'ilay vina antsoina hoe fahazon'ny malagasy rehetra isam-batan'olona rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana mialohan'ny taona 2020 sy 2020. De ao anatin'ny fanatanterahana an'izay dia misy masitsivana na karazana maridrefy anaky 4 zany napetraky dioranoasa miaraka amin'ireo mpiantsehatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eto anivon'ny firenena. De ny voalohany amin'izany dia ny fanafonganana tanteraka ny fangerena ankalamanjana, zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny fiantohana fa ny malagasy rehetra isam-batan'olona de mahazo fotodrafitrasa rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana mialohan'ny taona 2020 sy 2020. De ny maridrefy fahatelo zay napetraka de hoe ny farafakely ny atsasaky ny malagasy de manana rano fisotro madio ao an-tranony, manana fotodrafitrasa fanadiovana ao an-tranony ihany koa. Dia takizay ihany koa ny sekoly rehetra sy ny tobim-pahasalamana rehetra dia manana rano fisotro madio sy fotodrafitrasa fanadiovana sy fidiovana. De ny maridrefy faefatra farany zay napetraka dia ny fiantohana fa ny malagasy rehetra dia afaka misitraka an'izany atao hoe fotodrafitrasa rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana izany, ary mitovy torosy ny fanomezana an'izany sampanasa eo amin'ny famatsiana rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana izany.